Salama daholo io tato ato zay dia hita sy tsapa fa ny hanorongatra resaka fanafiana mitampiadina sy ny asanjolahy izay hita manerana ny nosy moa izany rehetra izany tato ato zay na andrenivohitra moa izany na ny ambanivohitra dia samy ahitana an'izay trangana fanafiana mitampiadina sy ny asanjolahy izay avokoa fa ny nahagaga sy nahataitra ny maro raha vantany vao nahindre fa any Toamasina any dia zandary misa telo no voarorohy amin'izay raharaha ny fanafiana mitampiadina izay amin'izao fotoana izao ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika amin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone misainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesisy tongatagatasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa miloha ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny fanafiana mitampiadina izay nisy tany Toamasina izay dia andao aloha fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaky ny baolina kitra indray fifaninanana ahafahana mandray anjara amin'ny kanina 2024 tapitra ny lalao ary lavony Gambi ny Bariany Madagasikara nandritra ny lalao fahatelo izay nandraisana anjara tamin'ny fanitsanana ahafahana mandray anjara amin'ny kanina 2024 izany mijanona ho amin'ny laharana fahaefatra ny Baria ao anatin'ny vondrona misy azy midika izany fa laharana farany aloha zany ny Bariany Madagasikara amin'izao fotoana izao taorian'izay faharesena nahazo izy ireo zay ary tsapa sita ihany koa fa efa ela ny Bariany Madagasikara no tsy nandresy mihitsy tamin'ny lalao izay nataon'izy ireo zay ka dia isany nandisy fanantenana ny voaka malagasy maro izay mpitia baolina kitra raha vantany vao nahita an'izay voka-dalao zay ka azo lazaina araka izany fa mety ho tapitra hatreo ara ny nofinofiny Bariany Madagasikara amin'izay fietrehana ny kanina 2024 zay raha toa ka izao voka-dalao voaray hatreto no asina tombatombana sy jerena lalina ihany koa tamin'ny andro ny 14 oktobra indray dia daty iray manana ny mahizy azy sy raha eto amin'ny tany sy ny firenena ny daty ny 14 oktobra izay nitsingerina tamin'izay ny daty nahaterahany Repoblika voalohany raha ho an'i Madagasikara naharitra 14 taona ny Repoblika voalohany satria ny taona 2076 no nirodanana nateo aza ireo lesoka nanakianana ny Repoblika voalohany dia tantara izany ny lasa hony tsy fanadino araky ny fiteny mahazatra antsika izay anisan'ny fety nankalazaina nanotrikotrika teto amin'ny tany sy ny firenena tahaka ny fetiny 14 Jona ny fetiny 14 Oktobra fa ny zavatra somary mahafahafa na mampisongadina ity fetiny Repoblika voalohany ity dia noho izy natao talohan'ny niverenany fahaleovantenany Madagasikara tsy ahivina fa ny 14 Oktobra 1876 no teraka ny Repoblika voalohany kanefa roa taona latsaka taty aorina izany hoe 14 Jona 1776 vao nambaram-pahabe maso ny fiverenan'ny fahaleovantenany Madagasikara midika inona moa izany ny lasa fa manao ahoana kosa ny ankehitriny anisany nanakina mafy io Repoblika voalohany io mantsy ny filazana fa ny aina tao anatin'ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao i Madagasikara satria mbola teo ambanin'ny fibaikoan'ny la Frantsa avokoa ny zava-drehetra teto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny anefa firenena mbola miankin-doha amin'ny any ivelany ihany i Madagasikara hatramin'izao fotoana izao eny fa na hatramin'ny fitantanana ny sehatra ara-toekarena eto aza mbola ilana fankatoavana mba tsy hilazana hoe baikony avy any ivelany mila mandinika tsara ny malagasy so dia maika sy faly handrodana fotsiny fa miala any ankatso dia ambohi-dempona hoy ny fitenenana izay dia ny fantanena mipetraka sy ny apetraky ny besin'ny maro eo anivon'ny fiarahamonina manoloana an'izay fotoana lava efa nazahona fahaleovantena ho an'i Madagasikara izay dia ny hoe
aiza oaiza ny misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao a ny eo amin'ny lafiny fandrosoana sy ny eo amin'ny lafiny izay antony nahatonga ny fanonganam-panjakana tamin'izany taloha be tany a raha oharina amin'izao fotoana izao efa tena tsy ao anatiny izay olana rehetra izay nihirahiraina tamin'izany andro ny fandrodanana ny Repoblika voalohany izay ve ny malagasy amin'izao fotoana izao sa ahoana raha ny fijeriny rehetra azy manoloana an'izay rehetra izay moa dia naneho ny heviny i generaly Ramakavelo Désiré fa feno 40 taona tamin'ny andro ny 24 oktobra 2024 ny nahaterahany Repoblika voalohany teto Madagasikara andro manan-tantara ho an'ny malagasy ny andro ny 24 oktobra 1857 izay nanamarika ny famaranana ny fanjanahantany frantsay nosiniavinao tamin'ny fotoana io fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara ka nanangana ny Repoblika voalohany ny filoha Philibert Tsiranana moa no filoha voafidy izay hitantana ny firenena tamin'izany fotoana izany a rehefa nahazo an'izay fahaleovantena izay ny fahaleovantena izay ny matematesan'ireo malagasy tia tanindrazana fahiny toa lasa veranjavony fotsiny ihany hoy generaly izay misotro ronono Désiré Ramakavelo tamin'izay andro ny 24 oktobra izay 40 taona aty aorina sarotra ny ilazana fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara ankehitriny mbola hita taratra eto amin'ny firenena hatrany fanjanahantany amin'ny endriny vaovao raha ny fanazavany hatrany ndaon'izay ho resahantsika ny eo amin'izay resaky ny tsy fandriampahalemana izay tany Toamasina tany gendarme isa 3 no voarohorohy amin'ny fanafiana amin'ny tampiadina vesatra hanenjehana azy ireo ny firaisana tsikombakomba amin'ny famatsiana fitaovam-piadina sy ny fanomezana toromarika ireo olon-dratsy izay manatanteraka ny fanafiana amin'ny tampiadina izay nanao sesilany ny fanafiana tao Toamasina tao anatin'ny volana vitsy mitovy hatrany ny fitrangany fanafiana sy ny bala hitan'ny mpanao famotorana eny amin'ny toerana sehoany Asaratsy vokatr'izay dia sarina ny alakamisy teo ny sivily iray ary sarina ny zoma kosa ny zandary roa lahy nambara fa voarohorohy ho namatsy ny fitaovam-piadina ary ny alahady lasa teo kosa no sarina ny zandary fahatelo izay voarohorohy amin'ny fanomezana toromarika matipaika amin'izay fanafiana rehetra izay efa vory avokoa ny pirofo ara-peo sy ara-materialy hanenjehana an'ireo voarohorohy ireo nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany i Andriamatoa Vahiny Yves Sandrotonia mpanao lalàna ao amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany ao Toamasinao mahagaga ny zavatra tahaka an'izany satria ny zandary izay natao hitandro ny filaminana sy hiaro ny vahoaka malagasy sy ny fananana indray no manao an'izay famatsiana an'ireo olon-dratsy amin'ny resaka fanafiana amin'ny tampiadina izay ka mahasadaikatra ihany a ny trangan-javatra tahaka an'izany ka mila fandraisana ndraikitra izay hentritra dia hentritra amin'ireo tompona ndraikim-panjakana misahana an'izay filaminam-bahoaka zay a ny tranga tahaka an'izay fa lasa mijaly sahirana ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao ainganeka mba hahazo sazy izay tena hentsitra dia hentsitra ireo izay manao an'izay asa ratsy zay a na ny olon-tsotra izany na ireo izay mpitandro filaminana voarohorohy amin'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadina izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomoko lasy tomoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misisisy tomatavata gasy tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia amin'ny rarisoa Thank you.